Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Zamana kuaniwan ni radio maneratan la fionefa anantena ni tundato kiazava. Rehefa nandinika ny fiainana ity olona anankiray dia nametra-panontaniana tamin'ny tenany, ary tianay mba hapetraka aminao ihany koa izany fanontaniana izany anio, ahafahanao manao tombana ny fomba fiainanao sy ireo zava-bitanao tamin'ny lasa rehetra, hoe move za ilay mpampahery sa za ilay mpanakivy, move za ilay mpijery lafiny tsara sa izay ratsy ihany no hitako, mo za ve ilay mpilazany marina sa iza ilay mpandainga, mo iza ve ilay mpizara fahazavana amin'ny manodidina sa iza ilay manamaloka ny fiainan'izay mifanerasera amiko, mo ve iza ilay be fitiavana sa iza ilay mpankahala, mo ve iza ilay mpampiavana sa iza ilay mpampiady, mo ve iza ilay tena tian'Andriamanitra sa iza ilay tia azy fotsiny rehefa misy ilako azy, mo iza ve ilay tena mivavaka sa iza ilay misehoseho mpivavaka ivelambelany fotsiny. Dia iza amin'ireo voalazy ireo re izasy ianao hoe mo ve ireo tsara no manjaka bebe kokoa eo amin'ny fiainanao sa ny ratsy no mahazo vahana eo amin'ny fiainanao? Tsy misy olo-kafa tokony homena tsiny noho ny tsy fahataterahanao, fa izao ny tsarovy, miankina amin'ny safidy sy ny sitraponao avokoa ny ahatsara na haratsy ny fomba fiainanao. Ny zavatra azo antoka dia izao: raha mangataka fanampiana amin'Andriamanitra ianao dia hanampy ianao amin'ny mpitiavana izy ary hitarika anao amin'ny lalana sy fomba fiainana tsara mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Arak'izay voalaza ao amin'ny Jaona 4:17 manao hoe: ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Amen. So
Bihira feon'ny Anjomara Mahajanga. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Ampitiavana be indray ry havana no era-bako antsika. Androany isika dia hanao gâteau miaraka amin'ny yaourt indray. Gâteau hafakely izy ity. Zao avy ary ny zavatra ilaina: lafarinina 2 sotro, siramamy 2 sotro, yaourt natiora tsy mamy 2 sotro, ronono 2 sotro, atody 4, levure chimique atsasaky ny sotro, voasary makirana voakiky atsasaky ny sotro, la vanille tao andray. Mila menaka kely na dibera koa isika. Mila lasitra izay tiantsika ny endriny izany, mety lavalava, mety boribory izay tiantsika. Averiko indray ary ny zavatra ilaina: lafarinina 2 sotro, siramamy 2 sotro, yaourt natiora tsy mamy zany 2 sotro, ronono 2 sotro, atody 4, levure chimique atsasaky ny sotro, voasary makirana voakiky atsasaky ny sotro, la vanille tao andray. Mila menaka kely na dibera koa isika. Mila lasitra izay tiantsika, na boribory na lavalava. Fikarakarana indray ary. Atao anaty lovia jobo ny lafarinina. Somary asiana lavaka kely dia arotsaka koa ny siramamy. Dia arotsaka eo ambonin'ilay siramamy zany hoe atao ampovoany ny atody. Silahana atao lavalava ny la vanille. Dia alaina amin'ny antsy
ilay ao anatiny, izany hoe ohatra misy voniny kely maintimainty kely izay le izy dia arotsaka ao koa. Arotsaka ihany koa ny kikina hoditra voasary makirana. Volavolaina ny paty, mandritra minitra vitsy volavolaina izany. Rehefa izay dia arotsaka ny aorta sy ny ronono dia volavolaina tsara ihany. Dia arotsaka amin'izay ny levure chimique. Rehefa vita izany izay vao volavola dia arotsaka ny levure chimique. Alaina le lasitra dia hosorana menaka na dibera izay misy ao amintsika izany. Dia vita izay dia arotsaka anaty lasitra ny paty. Afanaina ny lafaoro na raha tsisy lafaoro dia vilany. Andrahoana anaty lafaoro mandritra ny 40 minitra. Tsapaina amin'ny antsy na sotro rovitra ny gâteau. Raha mivoaka maina ny antsy dia masaka izy izay. Avela angatsiaka vao esorina anaty lasitra. Afaka atao sakafo maraina izy io. Afaka atao gâteau koa izy io raha misy fitsingerenana ny taona naterahana ohatra. Afaka asiana crème eo ambonin'le izy. Tsika ihany izany mahafantatra izay tiavantsika azy satria mahafinaritra foana izany ny manamboatra sakafo vaovao amin'ny ankohonana. Averintsika kely raha fomba fikarakarana. Atao anaty lovia jobo ny lafarinina. Asiana ohatran'ny lavaka kely izany eo ampovoany dia arotsaka ny siramamy. Arotsaka eo ambonin'ny siramamy ny atody. Alaina ilay lavanilina dia silahana amin'ny halavany izany. Dia alaina amin'ny antsy ilay maintimainty ao anatiny dia atao anatin'ilay lafarinina. Arotsaka koa ny kikina hoditra voasary makirana. Volavolaina ny paty mandritra minitra vitsy. Arotsaka ny aorta sy ny ronono. Rehefa voarotsaka dia mbola volavolaina tsara ihany. Rehefa izay dia arotsaka indray ny levure chimique. Afangaro tsara ihany izany mba hifangaro tanteraka le izy. Hosorana menaka na dibera ny lasitra. Arotsaka ao anaty lasitra ny paty. Afanaina ny lafaoro na vilany. Andrahoana ao izy mandritra ny 40 minitra. Tsapaina amin'ny antsy na sotro rovitra ny gâteau. Raha mivoaka maina ny antsy na sotro rovitra dia masaka izy izay. Avela angatsiaka vao esorina anaty lasitra. Izay indray nazo natolotra antsika ampitiavana be ravana malala. Koa manao veloma mandra-pitafy indray dia mirary soa antsika. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao na manao kalebandretsikivy. Anisan'ny voka-dratsy nampidiriny fahotana teto an-tany ny tsy fahafantaran'ny mpanotany tenany. Mora no mahita ny fahadisoana sy ny kilematoetra ny hafa fa sarotra no mahita ny an'ny tena. Fomba fijery mampidi-doza izany tsy ho an'ny fiainana ankapobeny ihany fa indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ankoatr'izay dia asa sarotra ny mananatra sy ny manitsy ny hafa, nefa dia asa tokony atao izany satria tsy ny fiarahamonina ihany mitahaka an'izany fa Andriamanitra ihany koa. Sary ny mpanaradian'Andriamanitra rehetra ny zanak'Israely fahizay. Na dia latsoin'Andriamanitra ho masina aza io firenena kely io dia tsy nahafoy tanteraka ny fahotana, feny fitiavana, nefa koa enjana indraindray ny anatra mpitondrain'Andriamanitra ny zanak'Israely.
andeha naratsika ny afatr'andriamanitra ho an'io firenena io sy ny mpanaridi azy zay nampitondray ny mpaminany Isaia. Ny toko 7 no raisitsika. Andeha sika ivavaka alohan'izany. Ranay izay ny an-danitro, hianatra ny fananarana nomenao tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia izahay. Koa mangataka ny fanahinao andresa lahatra anay ino ny fananaranao, ary ampio izay ankatoa, ary ampio izay ankatoa ny sitraponao. Mitenena Tompo fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andiovaka itsika ny Isaia 7:15, andininy 1 sy 2. Izao ny fiantsonao fa azo atao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny any anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisony, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Asain'Andriamanitra manandratra mafy ny feony Isaia, anambara amin'ny olony ny fahadisony sy ny elony. Milaza zany fa na dia ny olon'Andriamanitra aza dia mbola manana fahadisoana, mbola manota. Ny olon-diso mihitsy no tadiavin'Andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy olomeloka eto amin'ity tany ity. Misy antenena kokoa ny olona mahatsapa ny fahadisony noho ny olona mihevitra ny tena no marina sy tsy manan-keloka. Ny asana ny rahanan' Jesosy dia hitady ny very. Hoy izao amin'ny Lioka 20:20. Lioka 20:20. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Raha nisan'ireo mahatsiaro teny ho mpanoty ianao, dia ianao mihitsy ny tadiavin'i Jesosy. Ny zavatra mahagaga ito amin'ity afatra nampitondray n'Andriamanitra ny Isaia ho an'ny olona ity dia ny tsy fahafantaran'izy ireo ny toerana misy azy. Hoy Andriamanitra hoe, lazao amin'ny oloko ny fahadisony, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Andininy 2:3. Nahoana moa ny olon'Andriamanitra izay efa navahany tsy hitovy amin'izao tontolo izao no tsy mahafantatra ny elony sy ny fahotany? Ny toetran'ny fahotana dia manangolo ny saina. Rehefa manota ny olona ray dia mahatsiaro marary izy. Raha mbola manota izy dia miena ny faharariana. Raha tsy miala aingana amin'izany fahotana izany izy dia tsy andre marary intsony, ary manjary ankamaminy ilay fahotana. Rehefa ny be sy ny maro koa no samy mandika lalàna dia toa ara-dalàna izany. Mila olona Andriamanitra anokatra ny sain'ny mpanota namany mba hahitany ny fahotany. Tsy anjely no irahan'Andriamanitra nanatra ny mpanota, fa ny mpanota ihany. Misy adidin'ny fananarana mpitiavana tokony ataontsika eo amin'ny fiarahamonina isan-karazany, ao an-tokantrano, ny sekoly, ny fiangonana sy ny sehatra hafa. Adidim-bola ampamoahana ny rehetra izany. Hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekiela. Ezekiela 7:17-20. Ezekiela 7:17-20. Ry zanak'olona, efa nataoko mpitily ho an'ny taranak'Israely ianao, ka dia hoenonao ny teny avy amin'ny vavako, ary avy amiko no ananaranao azy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, ary tsy mananatra azy ianao, na miteny ananatra ny ratsy fanahy, hialany amin'ny lalan'ny ratsy, amonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy, nefa adiniko amin'ny tananao ny rano. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy no tsy mety miala amin'ny faratsiny sy amin'ny lalan'ny ratsy, dia ho faty amin'ny elony ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahinao. Ary koa, raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary mametraka fahatafotoinany eo anoloany ianao, dia ho faty izy, eny, noho ny tsy nananaranao azy, dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy, ary ny fahamarinana izay nataony tsy ho tsaroana, nefa kosa adiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanota ianao, ka tsy manota izy dia ho velona tokoa izy, satria nino anatra ary voavonjinao koa ny fanahinao. Inona ary ho eloka sy fahotana izay ho lazaina amin'ny olon'Andriamanitra io? Mazava ny tenin'Andriamanitra eto fa tena olona mivavaka ny zanak'Israely. Izao mantsy mivoalazany andinin'ny 2. Nefa izaho mbola tadiaviny ihany isan'andro ary ny alalan'ny lalako ny sitrany, taka ny firenena efa nanao ny marina, ka tsy nahafoy ny fitsipiky-Andriamaniny no fanontaniany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana sy aniriny ny avian'Andriamanitra. Mifadika anina izy ireo, mampahory ny tenany, araka ny voalazany andinin'ny 7. Ambaran'Andriamanitra nefa fa misy zavatra hafa mpifangarony amin'izany fitiavam-bavaka izany. Andiovaka itsika ny andinin'ny 7:4. Isaia 7:4. Isaia 7:4. Nahoana izay no mifady
hoy izy nefa tsy hitanao ary nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao indro fa amin'ny andro ifadianareo aza dia mbola ny tianareo ihany nataonareo ary mipiasa rehetra ao aminareo dia ampahorinareo indro ny hiady sy ny fanditra no antony ifadianareo ary ny amely amin'ny totoondro ny faratsiana izao fifadianareo zao dia tsy andranesana ny feonareo any amin'ny avo misy fitiavatena tsy fahamarinana izay miteraka fifandirana sy ady izay afangarony izy ireo amin'ny fomba mpivavahana taony mifangaro amin'ny fanomponana izaho ny fanomponan'Andriamanitra ka dia tsy enono ny vavaka izy ireo mitovy amin'izany ny sarin'ilay fiangonana farany izay anarin'i Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 7 andiovaka itsika ny 9 ka hatramin'ny 17 Apokalipsy 7 ka hatramin'ny 17 fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao aleo mangatsika na ho mafana ianao fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavaka ianao fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java-mahory kanto tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka diso tanteraka ny sary ahitany Laodikia ny tenany dia tahaka ny tsy nahafantarany zanak'Israely ny fahotany sy ny elony tamin'ny andron'i Isaia lazain'i Jesosy eto ny vokatra izany toe-javatra mampidozy izany alohan'ny vavan'Andriamanitra ny olona izay mihevitra ho manana ny zavatra rehetra nefa hay ory mahantra malahelo jamba ary mitanjaka izy tsy manome tsiny sy mananatra ny mpanota fotsiny Andriamanitra fa manome vahaolana mba hamonjena ny olona manoro hevitra ny olona Andriamanitra ary mampafantatra azy ireo ny fomba fivavahana ankasitrahany sy ny valisoa ho an'ny bebaka miala amin'ny faratsiany andiovaka itsika ny Isaia 9 ka hatramin'ny 7 Isaia 9 ka hatramin'ny 7 tsy izao fa ny fifadiana izay ankasitrahako dia ny amahan'ny famatoran'ny faratsiana sy anaboraka ny fehiny zioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioga rehetra moa tsy nizarany mofofinao ho aninona va sy ny ampiatrahany oro-manjenjena ary mba nafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirombelona amin'ny namanao ianao fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao ny fahamarinanao olo alalanao ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehova maly eny anandratra ny feonao ianao ary izy ianao hoe inty aho raha esorinao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fandroany fanondro sy ny fitenenan-dratsy ary afonao ho annoana izay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka ao maizina ny fahazavanao ary ny ezipitinao ho tahaka ny mitatao-vonana ary Jehova hitari-dalananao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny savotiny rano ianao sy ho tahaka ny loharanony boiboika izay tsy mety ritra ary izay taranakao no anangana ny farava ela ary ny naorina hatry ny fony fahagola no amboarinao ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava mpamerin-dalana honenana amin'ny tany raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary no amasin'ny Jehova hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia iravoravo amin'ny Jehova ianao ary asandratro ao amin'ny avoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehova no efa niteny mitaona ny olon'Andriamanitra hiverina amin'ny fitiavany azy sy ny namany ireo andininy voanivakitsika teo ireo asain'Andriamanitra miala amin'ny fitiavatena ny olony fa mba hihevitra ny hafa asain'Andriamanitra mizara asainy ihany koa ireo olona ireo hiverina aminy ary sy ny resaka manokana eto ny fanajana ny andro ny masina Satana no nampiditra ny fitiavatena teto an-tany izany ny fototry ny fanaovan-dratsy sy ny fanadonan'Andriamanitra sy ny zava-masiny raha soloina tena fitiavana ny fitiavatena dia hiova ny zavatra rehetra anjary anasoa ny namany ny olona ary anajan'Andriamanitra sy ny zava-masina ny fahabangan'ny fanahy masina eo amin'ny olona no antony tsy fisian'ny fitiavana satria vokatra voalohan'ny fanahy masina ny fitiavana ny fanahy masina no mampiaiky ny fahadisoana eo amin'ny olon'Andriamanitra sy ny olon'izao tontolo izao hoy Jesosy ao
ny zavatra tena ilayntsika mainka indrindra ary dia io fanahy masina io izay loharan'ny fahasoavana rehetra avy amin'Andriamanitra. Tena iren'Andriamanitra ny androtsaka izany amiko sy aminao amin'izao fotoan'izao. Hivavaka isika. Ranay izay ny an-danitro misaotra no ny teny fananarana na mpitondrainao ny olonao tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Mila ny fanahinao izay ampafantatra ny fahadisoana sy ny elokay. Mila ny fitiavana izay vokatry ny fanahy izay hitarika anay anasoany namanay sy anajanao ary hitarika anay hiverina aminao amin'ny fitandremana ny didinao. Ampio izahay ho afaka amin'ny toe-panahy matimaty fa mba hafana kosa ary hiomana mandrakarivo amin'ny fiverenan'ny zanakao eny amin'ireo ny lanitra. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Dark Giovanni. Zay lay onjany fanantenana. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Fifaliana ho anay indray any miaraka amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana natokana ho antsika piaino izao. Manana vahiny avy lavitra isika amin'ity anio ity dia raisintsika ampanajana sy ampifaliana izy falomerahabanao izay tompoko tonga soa eto amin'ny radio feon'ny fanantenana. Zaho koa dia falomerahabantsika ny tompona ndraikitra eto amin'ny fandaharana WR. Mba azonay fantarina ve hoe tompoko hoe
iza moa ianao a dia avy aiza? Zako izany a dia Fredrika ny anarako. Avy any ambanivohitra Feno Rivobe, ao amin'ilay toerana atao hoe Maimandry. Ao izany misy anahy, dia ao izay no mipetraka raha affecté tao izany vadiko moa izany mpampianatra. Dia affecté eo izay a, dia ao no misy anay. Lavitra tokoa izany a. Manao ahoana ny fiainana any amin'izany tanàna Feno Rivobe izany? Ny fiainana any moa izany amin'ny tontolo ambanivohitra dia mahafinaritra. Amin'ny ankapobeny izany mahafinaritra satria miaina eo anivon'ny zavaboary ianao a, ary manarak'izay dia hoe miara-monina amin'ny olona koa ianao, manaraka ny fiainana izay atrehan'ny olona amin'ny tanàna io. Io tanàna io izany dia tanàna anankiray a, fokontany anankiray izy io, tsy mivaky. Izay mizara section anaky 9 izany izy io a. Dia tanàna anankiray a, avy any ambony ka hatrany ambany a, dia tanàna fokontany anankiray tsy mivaky izany izy io. Dia ny fotom-piveloman'ny olona manao ahoana? Fotom-piveloman'ny olona izany a, dia mamboly sy miompy a, dia miasa volamena. Anisan'izany izany ny ray aman-dreny Fredrika? Anisan'izany izany ny tenako moa, ny tenako indray tsy miasa volamena fa mamboly dia miompy. Tonga soa eto amin'ny AWR ianao a, dia antenenay fa nitondra voandalana ho an'ny mpiaino. Mahakasika n'inona re izany tompoko? Mahakasika ny fanandramana izay nialana tamin'Andriamanitra. Andriamanitra moa izany dia Andriamanitra velona, ary Andriamanitra tsy mandainga. Fa toa avokoa ny teniny, ilay teny fikasana rehetra izay nomeny izany dia toa avokoa. Ary anisany nanaovana fanandramana izany teo amin'ny fambolena izay natao. Mba azonao zaraina amin'ny mpiaino ve izany fanandramana fidiran'Andriamanitra tsehatra teo amin'ny fiainana izany? Ny fanandramana izay niainana sy mahafinaritra ary mahavim-panantenana dia ny famandramana teo amin'ny fambolena vary. Tamin'ny taona 2014 dia nandalo teny amin'ny tanàna nisy anay ny Valala. Dia rehefa nandalo teny ny Valala dia teo an-tanimbary izay maro moa izany izay indray andro talohan'ny fotoana azoma io efa tonga amin'ny Valala. Dia manao andehany moa izany ny Valala fa tsy hoe indray tonga izy, fa misy avy foana tonga foana. Dia rehefa tonga izy a, dia tena raha mifanitsy amin'ny taratry masoandro iny dia takona mihitsy ilay masoandro satria dia tena betsaka. Dia efa ny andro nahatongavana voalohany aloha dia efa nankeny an-tanimbary daholo ny olona satria tamin'ny fotoana io maitso ny vary. Dia samy nankeny, na ny tena moa dia nankeny andro azoma tamin'izay ny lakamisy ny Valala ny tonga, dia ny azoma izy mbola tonga foana, sabotsy koa mbola nitohy foana izany fahatongavana Valala izany. Dia rehefa teny an-tanimbary izany a, samy eo misy tanimbary mifanila amin'ny tanimbary-nay. Dia rehefa samy mandroaka Valala eo izany, samy eo mikopakopa-damba. Dia mbola nandalo fotsiny noho ny sasany. Fa nisy andehanana Valala nanarakaraka teo a, tonga dia mipetraka teo amin'ilay faritra nisy amin'ny varinay a, sy ilay olona fanila taminay teo. Ny andro moa fa sy mampisamby kely tany ho any tamin'ny 3 tany nandalofan'ilay Valala. Amin'ny 3 ariva? Amin'ny 3 ariva. Efa fotoana hijanonana io izany, atoriany amin'ny toerana anankiray izay hijanonany. Dia rehefa nandeha avany ny Valala dia nikopakopaka tsy ny rarahin'ilay Valala izay samy fanila amin'ny tanimbary eo. Tsy afaka nandroaka azy ary fa ilay olona ilay namanay sasany teo ny lasa. Dia niteny tamiko hoe mbelahy io fa maty Valala eo ianao. Izaho moa izany mbola tsy tena niala fa nandroandroaka teo ihany fa somary nahatsiaro ny tenin'Andriamanitra hoe ho tenenin'Andriamanitra ny Valala. Dia efa izay moa izany finoany tena. Dia rehefa nidina tokoa moa ny Valala dia tsy maintsy niala ihany satria rakotra na tena ary izany petahany Valala ny loha ny vatana. Dia farany niala teo izany. Dia olona koa moa izany teny mbelahy ianao fa maty Valala eo. Dia rehefa niala teo izany a, rakotra sarona hatriny ankitrokely ny Valala.
tonga dia tsy hitanao ntsony izany io tambary io tena feno mihitsy tena feno efa tombotra moa ny sabata dia tonga tany an-trano dia niresaka tamin'ny vady aman-janaka hoe ohatr'izao ny zavatra tany an-tsahantany fa nijanonao tambary eo ny valala dia izay izany aloha fa dia samy mivavaka ny izy mahaliva moa izany komansima dia samy mivavaka nentina mbavaka satria tsy voatery hoe izay tambarin'ny olona dia hipetrahany fa ny tena izany ny anisan'ny mipetrahany sy ilay olona fanila taminay teo dia rehefa nody izany dia izay moa izany zavatra hita hoe tsy nisy vary hita ntsony izany ilay vary maintso fa tena sarona somary ohatrany hoe natatahotra kely sy ny aya kely ihany kanefa ny moa natanjaka koa ny eritreritra hoe Andriamanitra dia Andriamanitra velona tsy mandainga ary mitoa avokoa ny teniny lazainy dia izay izany no nitazomina mafy izay tenin'Andriamanitra izay ho teneny ny valala dia anisan'ny tombavaka izay nidradradradraina sy navelombelona moa izay vavaka izay dia lasa vavaka moa izany ny sabata tontolo ilay tambary moa tsy dia lavitra ny tanàna fa eo amin'ny fiafakadiny eo miala amin'ny tanàna dia vita ny fivavahana ny sabata tontolo ny hariva maty masoandro dia lasa hoe niteneniko moa izany ilay mambra rola nialaka tamiko izay miara-mivavaka aminay hoe andao antsika ho any an-tanimbary fa izy moa izany efa malala ohatr'izao ny zavatra nitranga tany dia samy lasa tany ay jely an'ilay izy dia lasa tany izay telo mirahalahy rehefa tonga tany moa izany miaka midina ilay lalana dia efa kaikaiky mihitsy izay vao tena mahita an'ilay tanimbary hoe ahoana zavatra iseho ao dia ny zavatra niseho tao na dia lavim-bary iray raha tsy voakasika ilay varinay nefa feno valala rakotra mihitsy ny tainy ala mbola niraraka teo daholo dia zavatra nahafinaritra sy soalan'Andriamanitra moa lazaina mpanetrehteny izany hoe maneho ny vonany Andriamanitra ary anisany hoe fahavoazan'ny olona moa izany afaly ny tena nefa nalahelo koa ny fahavoazan'ny fanila teo fa dia fanila teo tonga dia niantra amin'ny tany ilay vary izany tonga dia niantra amin'ny tany fa lanina valala tonga dia bolina tsy nisy mihitsy dia fanila tamin'ny fanenay dia tena niavaka nefa dia samy sarona izao ilay tambary rehetrarehetra ny tiana mafisina izany amin'izay toe-javatra izay dia hoe mamelo-panantenana izany ary manentana ny mpiainony AWR maneran-tany aokontsika izany tsy angetaeta ambonin'ny lakana mahena izany teny fikasan'Andriamanitra izany ho teneny ny valala tsy ny valala ihany ny teneny fa ny biby mpanimba rehetra izay manimba ny volontsika indrindra fa antsika tatsaha dia manatanteraka ny teny fikasany Andriamanitra dia manentana ny tsika mpiaino AWR ary mihina fa ampahely antsika izay ary hanao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra tsika ny amin'ny toe-javatra toy izany tsy izay ihany moa ny zavatra misy izany fa ny fahatokiana amin'ny ampahafolony sy fanatitra dia nilaza Andriamanitra fa androtsaka ny fitahiny ary hanokatra ny varavaran'ny lanitra ho an'izay manatanteraka an'izany ary ampidina fitahiana manana ampy efa ampy dia mbola misy inona mbola misy ambony dia fanliana sy fanentanana izany ho antsika tsiraray avy hoe mba handray an'izany fitahiana izany tsika ary atoky an'izany tenin'Andriamanitra izany fa ho taterahan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy izany teny fikasana izany ary tsy ho anay ihany fa mba fifaliana ho anay koa ny mba andreny hafa andray izany fitahiana izany na ara-nofo izany na ara-panahy. Dia misaotranao indrindra tompoko ny zalan'izany fanandramana tena tsara fa amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izany. Ianao manko efa nandalo teto amin'ny AWR koa teo aloha nilaza n'ilay vary Frederika dia sady tsara ilay vary no voaharin'Andriamanitra dia mampirisika antsika mpiaino koa izay manaraka an'izao fandaharana izao
mba hanao fanandramana toy izany mahatoky amin'ny ampafolony sy fanaritra dia mahatoky amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Manana afatra venao tianao mba hapetraka amin'ny ekipa ny feondro fanantenana sy izay rehetra mandray antsika ary melohan'ny isarahany. Ny afatra tiana hapetraka dia voalohany dia misaotra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, ary misaotra anareo manantanteraka izao fandaharana izao mba hahafahana mahampita izany fanandramana izay nialana amin'Andriamanitra izany, ary mampahelany tsiraray avy izany mba hanao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra, satria io ny anisany atsapahantsika hoe miaraka amin'Andriamanitra tsika. Fa raha ohatra moa tsika miaraka amin'Andriamanitra nefa tsy mahatsiaro ny tsirony sy ny fanandramana izay alana aminy izany dia ohatrany hoe tsy miaraka amin'Andriamanitra ihany tsika. Fa mampahela antsika fa anisany hoe zavatra takiana amintsika tsirairay aby izany dia higoka sy hanandrana izany teny fikasana izay napetraka Andriamanitra izany, fa ho tanterahany amintsika ary zavatra tsy takatry ny saintsika ny ho tanteran'Andriamanitra amintsika tsirairay avy rehefa manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra tsika. Ary indrindra hita ila antsika tsirairay avy hanao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra, satria izany mihita ila antsika ary antsika hampaheri ny hafa koa mba samy handrainy izany teny fikasana sy higoka n'izany teny fikasana izay napetraka amintsika tsirairay avy izany. Misaotra indrindra tompoko. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Izay koa no azo natolotra ao antsika manome fotoana manaraka indray namanao fanjaniaina ny nanomana ny fandahagana teto niaraka tamin'ny teknisiana Nartina. Dia izay hira izay koa no entinay mamarana ny fiarahana an'io dia ao anatin'ny hira no misy ny afatra samotahin'Andriamanitra daholotsika rehetra. Maheriza daholo. Rirainay mahery izay mpamindra fo, mpiaino ireo vavakay. Ianao mahalala izay mahasoa, efa tsapanay hatrizay. Isaorananao reo fitahin-dehibe, natolotrao ny zanakao. Tsy lalodalovany ianao fa mandray reo antsoantso sy reo talao. Tarika, tafika sinjato. Panamelani elukaikyo ianao, tsy nanisireny uta. Nomenao anaikyo Jesosy zanakao, nanafaka nando ny trosa. Hafalina tsy ombitratra tokoa, no indro isaurananao. Ireo lasa ratsy tsy tiako ifo, de indro efa rofafanao. Fiderananye hoanao tompo mandraky izay. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
ka irano asandratrai hoanitrahankasitrananye antseza fiandriananao tsy lalodalovany anao fa mandre mba raiso izao hirizao fideranane fideranane wanao fitahindeive kair noasandratsai wanao huanitranga kasitrahananye anseza fiandrananao silaludaluvany anao famaze barasure zao irizao tompo heluni babaka barasu kankasitra akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana misaotran'andriamanitra isika afaka manohy izao fiarah-mianatra izao miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso makasika ny bokin'ny salamo ny lesitsika mandritra ny volana vitsivitsy ka atao anatin'ny andro vitsivitsy isika dia hianatra ny fomba famakina ny salamo ny fomba famakina salamo rehefa manonona reo andininy ao amin'ny bokin'ny salamo isika dia tsy tahakany amin'ny boky hafa raha mitentsika hoe tantara voalohany toko 417 dia tsy tahakan'izany ny fomba fanonana ny andininy ao amin'ny salamo satria andihana tononkira izy io andihana tononkalo izy io dia salamo 7 andiny voalohany tsy atao hoe salamo toko 7 andiny voalohany fa salamo 7 andiny voalohany santioniany ihany zany fa hoenarantsika mihitsy ny atsipiriany lalindalina kokoa ny amin'ny fomba famaky ny salamo amin'ny tean'io ty ary a dia nitoeran'izany hoe salamo zany teo amin'ny fampipovavahana Israely fahiny no irantsika mijery fantaniana petraka voalohany dia ny hoe inona avy ry toe-javatra izay nahatonga ny fanoratana ny salamo tsy nisoratsoratana fahatany izy ireo fa nisy toe-javatra mitranga nahatonga ilay fanoratana ary oviana no nampiasan'ny vahoaka an'Andriamanitra ny salamo teo anivon'ny zanak'Israely fahiny manasanao ary hamaky andininy vitsivitsy izay ahafahana mba hita ny valin'izany ny voalohany dia eo amin'ny tantara voalohany toko 417 tantara voalohany toko 417 ny nandaminan Davida ny fampivavahana sy ny salamo natao ho fisaorana ny Jehova tamin'izay andro izay no voalohany nanendreny Davida any Asafa sy ny rahalahiny hiderany Jehova nanana ny toerany tamin'ny fandaminana ny fanompom-pivavahana zany a ny salamo izay natao hiderana ny Jehova ao amin'ny Nehemia toko 12:9 Nehemia toko 12:9 dia izao indray vakitsika ary ny Levita kosa dia izao Jesua
Binoi, Kadmiela, Serebia, Joda ary Matania. Dia izy ireo sy ny rahalahiny no tonian'ny fiderana. Nisy talea, salamtalean'ny koralina mihitsy zany tamin'izany fotoana zany a, ireo no voatendry ho tonian'ny fiderana tao anivon'ny tempoly. Dia izao novakitsika indray amin'ny Salamo 7:12, Salamo 7:12, ho an'ny mpiventy hira nataon'i Davida mpanompon'i Jehova, izay nilaza tamin'i Jehova ny tenin'ity firana ity tamin'ny andro namonjen'i Jehova azy, tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanan'ny Saoly, dia hoy izy, mamiko indrindra ianao Jehova heriko. Hitantsika amin'izany fa misy antony ilay fanoratana ilay hira fiderana, fa tsy hoe ny soratsoratana fotsiny, misy antony. Amin'ny Salamo 7:1 dia izao indray no jerentsika, Salamo 7:1, fisaorana nataon'izay narary mafy no namonjen'Andriamanitra ny ainy. Firana tamin'ny tokanana ny trano nataon'i Davida, hanandratra anao a Jehova, fa nanintona hiakatra ianao ka tsy nataonao ho fifalian'ny fahavaloko. Antony anankiray koa eto izany a, fisaorana vokatry ny namonjen'Andriamanitra ny ainy, nanoratana Salamo 7. Dia izao koa mbola pitsika ihany amin'ny Salamo 2:9, Salamo 2:9, fifaliana amin'Andriamanitra no ny asany sy ny fitsarany marina. Izay indray ny antony nanoratana Salamo 2:9. Fifaliana amin'Andriamanitra no ny asany sy ny fitsarana marina izay ataony. Ny Salamo 5:9, Salamo 5:9 dia izao indray nivakitsika ao a, aoka hankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Dia mbola azontsika tohizana ao amin'ny Salamo 5:12 zany, Kolosiana 3:7 ary ny Jakoba 5:13. Nosoratana mba ho ampiasaina amin'ny fivavahana manokana na amin'ny fiaraha-mivavaka zany ny salamo. Tsaroko tsara ny dadabeko dia tsy nivavaka tsy nalala fivavahana mihitsy taloha, fa rehefa nanapa-kevitra hivavaka izy, vokatry ny asa fitoriana filazantsara natao taminy, dia nianatra nivavaka, dia nolazain'ilay pastora izay nampianatra azy fa azo ny indramina tsara ny bokin'ny salamo. Dia gaga rehefa somary pahina ny masony fa izaho no nasainy namaky ny bokin'ny salamo ho azy. Tena mbola zaza moa tamin'izany ary ny tena nafinaritra manao baolina. Dia matetika atsony dadabe aloha mamaky ny bokin'ny salamo ho azy. Salamo 5:1, lava dia lava. Dia tratra fakapanahy mandingana. Tsy ho hitany dadabe zany ho akanjo tsy zany velively. Avy dia miteny izy hoe mandingana ianao anaka, aza ndinganina ny tenin'Andriamanitra. Teo no nalalako fa tena hainy tsenjery ny bokin'ny salamo, satria ny ainany mihitsy zany. Ary nahitany fahombiazana be dehibe ara-panahy ny findramana ny ireny toko sy andininy ao amin'ny salamo ireny ho atao vavaka. Io bokin'ny salamo io dia no iraina nandritry ny fampivavahana teo anivon'ny zanak'Israely tao anivon'ny tempoly. Voalaza ao amin'ny salamo 2:1, salamo 2:1, fa ny hira izay no iraina dia nampiarahana tamin'ny vali. Io moa zany dia tononkira nosoratany Davida. Fangatahany Davida rehefa nandositra izy mba ho ampodin'Andriamanitra indray. Tsara moa ny alalantsika mpiara-mianatra fa ao amin'ny baiboly Hebreo izay nandikana ny baiboly ny testamenta taloha eo ampelantanantsika, ny anarana iantsona ny bokin'ny salamo dia hoe Tehilim na fiderana, zay ny dikany. Boky fiderana zany a ny bokin'ny salamo, ary maneno tanjona kendrena tamin'ny nanoratana azy zany a dia ny fiderana an'Andriamanitra. Tsy fiderana olombelona fa fiderana an'Andriamanitra. Ampahany anankiray manana ny lanjany
tao anatin'ny fampompivavahany zanak'Israely fahiny ny salamo. Nampiasaina tamin'ny fitokanana ny tempolo zany, nampiasaina koa zany nandritra n'ireo andro firavoravona ra-pivavahana, nandritra ny diabe tamin'ny fotoana nametrahana ny fiaran'ny fanekena tany Jerosalema. Hitantsika amin'izany fa manana ny toerany manokana mihitsy ny boky ny salamo. Sokajiana hoe firana fiakarana ny salamo fa 20 ka hatramin'ny salamo fa 430. Salamo fa 20 ka hatramin'ny fa 430. Fantatra ihany koa amin'ny hoe hira ny fivahiniana ny salamo fa 20 ka hatramin'ny fa 430. Ny iraina nandritra ny dia izay nankanesana tany Jerosalema tamin'ireo andro firavoravona 3 lehibe izay voarakitra ao amin'ny Exodosy 3:17 zany hira firana fiakarana zany na hira ny fivahiniana izany. Dia no iraina nandritra ny reo andro firavoravona 3 lehibe fanao isa-taona koa ny antsoina hoe Halel Egyptianina. Izay hitantsika eo amin'ny salamo fa 3:10 ka hatramin'ny salamo fa 8:10. Salamo fa 3:10 ka hatramin'ny salamo fa 8:10. Sy ny Halel lehibe ao amin'ny salamo fa 4:30. Nahoana moa no tafiditra ao n'izany resaka hoe Egyptianina izany tsarotsika ny fanafahana ny zanak'Israely tany Egipta zany no tiano resahana ao anatin'izany. Dia no iraina izany. Anisan'ireo andro firavoravona ireo ny voalombolana sy ny fanokanana ny tempoly. Nanana anjara toerana lehibe tao amin'ny fampompivavahan'ny Jiosy ny Paska na ny antsoina hoe Halel Egyptianina, nanafahana ny zanak'Israely ny ala tao Egipta. Ny iraina tamin'ny fanombohan'ny fisakafoanana tamin'ny Paska ny salamo fa 3:10 sy ny fa 4:10. Dia ny iraina tamin'ny fiafaran'izany Paska zany kosa ny salamo fa 5:10 ka hatramin'ny fa 8:10. Dia ny iraina isan'andro kosa tao anatin'izany Paska izany ny salamo fa 5:10 ka hatramin'ny fa 10:10. 5:10 ka hatramin'ny fa 10:10. Dia nampidirina tao mivavaka isan'andro nandritra ny fampompivavahana maraina tao amin'ny sinagoga izany. Tsy nanaraka ny olona tamin'ny fampompivavahana nataony fotsiny salamo, fa tena nanoro lalana azy koa amin'izay fomba tokony hiankofana amin'Andriamanitra tao ny fitoerana masina. Arak'izany lesona ho an'ny mpamorokira sy ny mpihira eo anivon'ny fiangonana daholo zany rehetrarehetra zany. Moa ve ny hira izay ataontsika mitarika ny olona hiankohaka amin'Andriamanitra sa hifantoka amintsika mpihira sanatria. Ny teny eo amin'ny salamo fa 20 no nentin' Jesosy ny vavaka. Vakitsika izay amarana anazy hoe Mateo 7:20 manao hoe no nitokony tamin'ny ora fasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe Eli lama sabakitany, zany hoe Andriamanitra o Andriamanitra o nahoana dia mafoy ahy ianao. Ao amin'ny salamo fa 20:1 no ahitantsika an'izany. Salamo fa 20:1. Inoko fa efa nahazoantsika lesona lehibe sahady izay fanomboantsika sahady ny mikasika amin'ny boky ny salamo zany. Ny salamo teo amin'ny fampompivavahany zanak'Israely fahiny araka ny taridalana ny men'Andriamanitra azy. Mbola azontsika ampiasaina tsara ho an'ny mpamorokira ny tonikira ao amin'ny boky ny salamo mba ho iraina ao am-piangonana ary tsy vitsy ny efa manao an'izany. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.